Ankasitrana trano tompolazy tokovavy ny tsy fialanao fahita lavitra matevy ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manolotra ny araba ary asaina mpanajana ianao hanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao isan'ny hoentina amintsika amin'ity takariva ity moa ny faneho-kevitra samihafa mahakasika ny fampihavanam-pirenena eo ihany koa ny fanambarana izay nataony teo anivon'ny cellule de crise mahakasika indrindra ny olana eo anivon'ny ADEMA eo amin'ny sehatry ny fahasalamana kosa indray nazahoana akony ny fiarah-miasa eo amin'ny hôpitaly eto an-toerana sy ny avatsy amin'ny nosy la réunion kotra izay tsy adino mitondra ny sehatra politika ho antsika mpanaraka ny fampahalalam-baovao. Mampitandrina ireo rehetra izay tsy mitsahatra manuel tsaho amin'ny mety hisian'ny korontana ny Filoham-pirenena andriamatoa Hery Rajaonarimampianina Mbola naveriny ary fa tsy fotoanan'ny korontana intsony izao fa fotoanan'ny fanarenana araka izany nitondra ny faneho-keviny mahakasika ny raharaha filoha teo aloha andriamatoa Marc Ravalomanana ihany koa ny Filoham-pirenena ankehitriny andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Io ange angamba ny bangoka eo anatin'ilay fihavanam-pirenena daholo zany zavatra zany ary ao anatin'ny zany fihavanam-pirenena zany matoa atao fihavanam-pirenena dia satria misy zavatra tokony hareninao, misy zavatra tokony amboarinao mba iraisan'ny rehetra hevitra indrindraindrindra manodidina zany hoe fampandrosoana ny firenena zany. Io moa tsirairay mety samy manana ny heviny ao anatin'ny zany nefa dia raha ny fahalalako azy aloha dia tsy dia tena hoe manohatra loatra n'izany fihavanam-pirenena zany raha fahinoto azy ny olona zay nolazainao teo fa izy dia ao anatin'le antsoina hoe résidence fixe izy nefa dia efa azo lazaina hoe noho izay foto-kevitra ny fihavanam-pirenena zay dia efa tena natsaraina efa mivahana araka izay tokony ho izy le izy fa misy fetrany kosa ny zavatra rehetrarehetra ary izay le hoe tokony ajaina izay foto-kevitra ny fihavanam-pirenena zay tokony ajaina izay mahamalagasy zay miatrika izay fihavanam-pirenena zay satria izay ny tena foto-kevitra lehibe ka amiko dia io moa le ataontsika hoe processus io ary tsy vita hoe indray andro fa dia menosy manantena fa dia ny olona rehetra na iza dia olo-dehibe olo-kendry ary afaka mibanjina tanteraka amin'ny fo madio izany fitiavan-tanindrazana sy fihavanam-pirenena zany.